Eo amin'izay raharaha famonoan'olona zay hatrany dia natolotra ny fitsarana androany ireo olona valo voaroiroy tamin'ny famonoana ny Raoly Arso voahirana ny aliny voalohan'ny volana aprily teo teny Andraisoro no tsy hivona teo anivon'ny brigade criminelle androany moa ny mikasika ity raharaha ity. Ny aliny première ifo 2 avril dia nisy fahatovavy hitafaty anankiray teny Andraisoro teny hoe teny Antsenerano. Ny anarany dia Raoly Arso vony voahirana Patricia antsoina hoe voahirana. Raha ny sary hita tamin'ny fotoana io sy ny zavatra nisy zany dia voakenda sady voaolana ihany koa zany io tovovavy io tamin'izay fotoana zay tamin'ny nahitana ny fatiny tamin'ny 2 avril 2015. Navitan'izy ireo izy dia nisy rosokely zareo tamin'ny hazo ny fivaviny dia fitendaina izy sy ny karazana. Rehefa nandeha koa zany ny fanadihadiana mahakasika anazy dia olona anankivalo no voaroiroy nahavitan'ny heloka ary rehefa atolotra ny fitsarana androany ihany koa zany izy io. Balita io ndray zany miveritsy io zany no isaky ny mahita ny voahirana dia le manao ankery-sitra foana zany rehefa mahazo zava-mahadomelona toka sy ny rongona. Ireo ndray ny talohan'ny nahafatesana zany dia miady karazana asa zay fanarahana zao zany fa vao mahita fotsiny any voahirana zany dia efa tonga dia efa midaroka fotsiny zao dia amby vola ohatra le tamin'ny amby vola na hoe amby vidiany toka fa raha vao tsy manome an'izay zany voahirana dia voataroka zany. Dia ohatran'izay ihany koa zany hoentin'izy ireo mivarotena voahirana zany dia izay vola azony voahirana io dia ampiasainy zareo. Zay zany no mahatonga ny zareo fitafiditra anatiny io ka ireo le olona mpidarodaroka azy sy le mpaka vola amin'ny reto zany avy amin'ny reto ny eo nahazona ny vaovao farany hoe ery Balita dia Monta dia Lala dia Vonjy ireo zany no nahavita ny heloka zany ary zay ny antony an'izona azy ireo amin'ny fitsarana.